Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Isaona ny gazety iverina ny onjam-peo miara-manonja anampy izany koa ny fahitalavitra. Izay ny tapaka anohizan'ny mpanao gazety ny fetakiny momba ny lalàna mifeny serasera. Afaka roa volana no iverina ny matriculation malagasy amin'ilay fiaramanidina A340 nampiasaina nanao ny sidina makany Eropa. Amin'ny faran'ity volana ity no voalaza fa anomboka indray an-tanana ny sidina tanteraka ny mpanamory malagasy. Tsy mahafapo ny vondrona Eropeana hatreto ny fihetsiketsehana nataon'ny fanjakana malagasy. Mbola maro ny lesika mbola arenina ary ezaka tokony atao. Ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao no hitranga ny éclipse solaire na ny fanakona ny volana ny masoandro eto amintsika. Sa mahita izany avokoa ny faritra eto Madagasikara. Any ivelany, mafana ny rara any Bagdad tao ireny fampiroroana izay nahafatesana olona 200 ny alahady lasa teo. Fisaonana 3 andro no tanterahana any an-toerana ary voasiketa ny gouvernemanta. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. À l'égard des produits haut de gamme à l'esthétique soignée, Baolay exploite les meilleures technologies hautement novatrices. Le subwoofer JYO vous offrira une qualité sonore exceptionnelle. Son design épuré, sa forme compacte et son élégance s'invitent en toute harmonie dans votre salon pour profiter du meilleur acoustique. JYO, représentant exclusif, Baolay. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitres fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soc à vitres, très sincèrement à votre service. Miaraba tompoko tonga soa tao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao miaraba ihany koa ireo mpanaraka ny fahitalavitry ny kolo any amin'ny faritra rehetra any. Isatarantsika ny fampalalam-baovao ny setry ny lalàna mifehy ny serasera isaona ny gazety iverina indray ny onjam-peo miara-manonja anampy izany ihany koa ny fahitalavitra izay nitapaka nandritra ny hetsika fivoriana androany izay anohizan'ny mpanao gazety ny fitakiana isy ihany koa ny fanairana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny volavolam-panitsina izay entin'ny mpanao gazety ny alarobia ho avy izao. Aroson'ny fitondrana Rajaonarimampianina Odiniana sy Tereny Olanina ireo solombavambahoaka ilay volavolan-darana izay mifehy ny fifandraisana manomboka anio eny Tsimbazaza sa mandainga ny filoha miaraka amin'ny ministry ny serasera sy ny ekipany raha milaza fa avy amin'ny mpanao gazety izay volavolan-dalàna izay ny famitsinana izay arahana amin'ny namana Lili Rabiata. Miamafy ny fanoherana atao mpanao gazety manoloana ny amboletra ataon'ny fitondrana ampandanina ny lalàna feny serasera atao anatin'ny fotoana fohy. Izaona ny gazety mpivoaka isan'andro manohana ny hetsika ataon'ny mpanao gazety rampitso.
Izy ihany koa ny fanaovana ny onjam-peo miara-manonja ho an'ny onjam-peo tsy miankina. Manoloana ny faneren'ny gouvernemanta ireo solombavambahoaka tsy maintsy andany ilay volavolan-dalàna momba ny fifandraisana dia ny mpanao gazety izay ao anatin'ny hetsika ho amin'ny fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara dia manambara fa tsy azo ekena izany fihetsika ataon'ny gouvernemanta malagasy izany. Ny faharoa manarak'izay dia mbola averinay ary takinay fa tsy io no volavolan-dalàna ny fanarahana tamin'ny rehetra io atolotry ny gouvernement eny amin'ny antemera-pirenena io ka noho izany dia mbola mangataka ny anemorana ny fandinihana sy ny fandaniana ny volavolan-dalàna io ny hetsika ho amin'ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara. Ankoatran'izay dia anamafy ny hetsika izay efa natao tamin'ny herinandro ny hetsika ho amin'ny fahalalahana maneho hevitra eto amintsika rampitso dia ny rampitso ihany dia hisaona ny gazety antsoratra tahaka izay ihany koa ny fahitalavitra sy ny onjam-peo. Ny onjam-peo manokana dia isy ny onjam-peo miara-manonja zany tahaka izay efa natao tamin'ny zoma andraisan'ireo radio rehetra eto Antananarivo sy manerana Madagasikara anjara. Isy ihany koa ny fananterana ny sosikevitra sy ny antota-taratasy avy aty amin'ny hetsika ho an'ny birao maharitra ny antenimera sy ny komisiona eny Tsimbazaza ary ho an'ireo maso vovahiny izay niarana molavola tamin'ity volavolan-dalàna ity. Nisy ihany koa ny fihaonana niarahana tamin'ny filohan'ny Vomera misahana ny fandinihana io lalàna amin'ny fenserasera io. Misy ny solombavambahoaka vonona ny ifampidinika mpanao gazety mikasika io lalàna io, saingy mahazo tsindry avy amin'ny fitondrana mpandanina io lalàna io. Zavatra nataonao izany mafana mifampitao hoe inona ny le tapaka ny tavy, inona ny le tato, inona ny tsy ampy ny tokony fanampiana anatin'izany. Ampanetrentegna vesako hoe ho andeha amin'ny mpinida mihitsy za zao andeha ifampiresaka momba izany ka taka fotoana eo amin'ny tompon'andraikitra mba jerena. Satria le tany ny fahafantarako azy hoe rehefa nisy fiona matetetika nataonareo ny tapany Antsimo, tany Antsirabe, ny avaratra sy andrefa natao tany Majenga dia niavaka nandravona zany amin'izay rehefa boaka avy eo. Angamba iny zany le nitsiriany le tahitan'ny mpanao gazety rehetrarehetra amin'ny fanatanterana ny asa. Ka nisy koa moa le volavolan-dalàna natolotra ny gouvernemanta tsy maintsy jerena tsara hoe mifanaraka mifanentana. Tsy anaiky ary anoana trany ny fanemorana ny fandinihana io volavolan-dalàna io eny amin'ny antenimera-pirenena mpanao gazety. Tsy vitan'ny 10 andro ny fandinihana io lalàna io noho ny fanovana nataon'ny gouvernemanta tamin'ny volavolan-dalàna efa ny fanarahany rehetra. Efa miantso ny mpiara-miombona antoka vahiny niaraka namolavola io lalàna io ankehitriny na ny mpanao gazety na ny solombavambahoaka. Mandeha ihany koa ny resaka amin'ny fandraisan'ny solombavambahoaka malety ambandaniana io lalàna io. Saingy ho fantatra taky ny anarany efa nivoaka teto amin'ny fampahalalam-baovao sy ny tambazotra tserasera ireo anaran'ny solombavambahoaka mamotika ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ireo. Fa mikasika indrindra izay lalàna mifehy ny serasera izay eto Madagasikara nanamafy ny fanohanan'ny mpanao gazety ny GEPIM na ny groupement des éditeurs de presse d'information multimédia de Madagascar androany tamin'ny alalan'ny fampitambavao no nanambaran'izy ireo fa nitsipaka tanteraka ny fiantson'ny gouvernemanta amin'ny fivoriana tsy ara-potoana eny amin'ny antenimera-pirenena. Mangataka ihany koa ny fanemorana ny fandinihana izany izy ireo ary manamafy fa loza ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra ity volavolan-dalàna ka saina olanina eny amin'ny antenimera-pirenena ity. Lafim-baovao kosa indray tsy mahafapo ny vondrona eropeana hatreto ny fihetsiketsehana izay ataon'ny mpitondra fanjakana malagasy Mario Leskaminina fanarenana toy ny fandriampahalemana fotrafitrasa ary ny fangaharaharahan'ny fitantanana mbola maro ny ezaka izay tokony ataon'ny fanjakana raha nambarany masivon'ny vondrona eropeana ary milaza fa vonona amin'ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara izy ireo fanadihadiana hatrany.
Tsy mahita taratra ny fivoaran'ny fitantanana ataon'ny fitondrana ankehitriny ny vondrona Eoropeanina. Misy ny vita saingy mbola lavitra ny lalana araka ny fanazavana. Ny tsy fandriam-pahalemana, ny olana ara-tsosialy maro entany amin'ny fitakiana ataon'ny sindika samihafa, ny tsy fisian'ny mangarara amin'ny fitantanan-draha ara-panjakana, ireo ny olana mbana eto amin'ny firenena. Andray feonambe maro Madagasikara amin'ity taona ity saingy mbola maro ireo olana ireo. Very ihany koa ny fatokisan'ny vahoaka malagasy ny mpitondra araka ny tsikaritry ny vondrona Eoropeanina. Et aussi, il y a, comme je l'ai dit avant, il y a pas mal de chemin toujours à faire. Il faut continuer à asseoir la base des confiances, à travailler toutes les... Araka ny fanambarako ombenibeny, mbola lavitra ny lalana tokony aleha. Tokony hotohizana ny fametrahana ny fifampitokisana, ampiasaina ny hery politika ao amin'ny fifidianana ho avy. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fandraisana anjarany rehetra ao amin'ny sehatra politika, ny fangaraharana, ny fahamarinana toerana ara-politika, ny fandriampahalemana. Taona manana ny lanjany ny taona 2014 amin'ny Madagasikara, indrindra ny fandraisana ireo fihaonam-be atao eto. Antenaina ny fiverenan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Efa maneho ny fahavononana ihany koa ny FMI. Grand retour de Madagascar sur la scène internationale avec des défis des différents sommets, avec la confirmation d'accord avec le FMI. Mahafantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena rehetra ny vondrona Eoropeanina amin'ny alalan'ireo dinika iarahana amin'ny mpitondra. Ilaina araka izany ny fanamafisana ny mangarara amin'ny fitantanana. Tamin'ny tranga nivoaka tamin'ny Haino Manjery mahakasika ny fanodikodinam-bola samihafa nanaovan'ny Inspection Générale de l'État fanadihadiana. Na ihany koa ny fitantanan'ny orinasa-panjakana tahaka ny JIRAMA sy ny Air Madagascar. Amin'ny Haino Manjery ihany koa hatreto no ahitana ny mangarahara amin'ny fitantanana ary tsy misy ny tatitra mazava ataon'ny tompon'andraikitra. Miankina amin'io mangarahara io ihany anefa ny famoahana ny famatsim-bola araka ny fanazavana. Fa afaka rovolana raha ela indrindra no iandrasana ny fiverenana ny immatriculation malagasy amin'ilay fiaramanidina A340 izay nampiasaina nanao sidina makany Europe. Amin'ity farany volana ity ny voalaza fa hanomboka handray an-tanana ny sidina ny mpanamory malagasy. Ny volana novambra izao ihany koa no iandrasana ny fiverenana ny sidina makany Azia atao aorian'ny fampiatoana. Fanadihadiana. Taoriny ny fanambarana ny fivoahan'ny kompania Air Madagascar amin'ny lisitra mainty ny vondrona Eoropeanina. Amin'ny farany volana Jolay izao ny voalaza fa hifarana ny fifanarahana amin'ny kompania Air Atlanta amin'ny fanofana CTA ny certificat de transport aérien. Io fifanarahana io raha tsy ahivina, niaraka tamin'ny fanofana équipage vahiny tamin'ny Jetway no nahafahan'ny fiaramanidina Air Madagascar ny sidina tany Europe, taorina tafiditra azy tao anatin'ny annexe B. Ahina tsy ho tratra amin'ny farany volana izao io farany fifanarahana io araka ny fanazavana ary ahina mbola hitohy araka izany ny fanofana. Efa mandeha ny fanofanana mpanamory malagasy hiasa amin'ny fiaramanidina io. Mpanamory malagasy manontolo no hanamory ireo fiaramanidin'ireo rehefa tapitra ny fifanarahana. Fanofanana izay tokony efa natao 5 taona lasa. Raha ny fifanarahana natao tamin'ny Jetway tany am-Piandohana, mpanamory malagasy 70 an'ny kompania Air Madagascar ny tokony nofanina hitondra ireo fiaramanidina Airbus A340 ireo. Tsy nisy afa-tsy 13 ihany anefa no nahavita ny fampiofanana. Ny 3 amin'ireo no niasa nanao ny sidina Marseille-Paris. Fa ny 10 ambiny nijanona tsy nanamory intsony, nanomboka tamin'ny fiantonana ny sidina makany Chine. Ny volana novambra izao ihany koa no hiverenana ny sidina makany Azia araka ny fanazavana voaray. Lafiny sosialy kosa indray dia hiato ny fitakiana ataon'ireo mpampianatra mandritra ny andro ny fanadinana CEPE rahampitso. Mbola mizarazara kosa ny hevitr'izy ireo hatreto mikasika ny fandraisana anjara amin'ity fanadinana ity. Iamafy kosa ny fitakiana aoriana izay fanadinana izay. Mioramanitra no mitondra fanadinana. Akatoko ny fanadinana CEPE, mizarazara ny fijerin'ireo mpampianatra sy ny sindika mahakasika ny fandraisana anjara amin'ny ampahany na manontolo amin'ny fanadinana. Araka ny fanadinana tao androany, hiato ny tolona sy ny hetsika fanaon'ireo mpampianatra mandritry ny andron'ny fanadinana rahampitso. Ho an'ny mpikambana ao amin'ny sempama manokana, samy manana ny safidiny ireo mpanabe na handray anjara amin'ny fanadinana rahampitso na tsia. Na hembotra avokoa ireo hetsika tokony atao. Nanapa-kevitra zany fa mba fitsinjovana le fangatahan'ireo zaza sy ny ray aman-dreny. Eo ihany koa le mba tsy hanotohinana ny zony hafa ny fitakiana ny zony tena. Dia nanapa-kevitra zany hoe amin'ity herinandro ity zany miato kely ny fihetsiketsehana izay natao. Miato le izy fa tsy hoe tapitra. Nanapa-kevitra zay fa tsy manakana ary tsy mampirisika ny olona zany ao anatin'le satria tsy nahafa-po zany ny fangatahana dia safidiny tsirairay avy.
hanao izy tsara, tsy manao izy safidiny satria efa nanapa-kevitra zay tsy hanelingelina ny fanadinana fa safidy ho an'ny tsirairay avy zany izy ary anjarany zany ho an'ny tsirairay manao izy. Fanadinana natao ho an'ny faritra tsirairay ny CPE fa tsy mbola fanadinam-panjakana araky ny fahafantaran'ny rehetra azy araky ny fanazavan'ny mpampianatra iray. Examen CPE moa zany fantatsika fa tsy examen national fa examen provincial. Dia io mihitsy zany nampatonga anay mivondrona atao agnatin'ny syndicat plateforme zany hoe andao aloha omena fahalalana ny mpampianatra tsirairay satria ao anatin'izay raha ohatra eto amin'ny province ny Tananarivo manao any amin'ny province ny Fianarantsoa tsy manao dia zay zany nanaovana azy fa ny BPC kosa zany dia examen national. Ho an'ny ao anatin'ny sindikany anefa kosa indray anisany andray anjara feno amin'ny fanatanterahana ny fanadinana rahampitso izy ireo ho fitsonjovana ny mpiadina sy ny fiombonana amin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra. Hoavin'le zaza malagasy mampanao fanadinana zany zay ao anivon'ny anefa fa izao fotsiny izy tsy midika kory rehefa mandeha ny fanadinana rehetra eto Madagasikara dia milamina ny fanjakana sy ny mpampianatra fa manomboka rehefa vita kosa ny asanay vita ny fanadinana dia zany anjaran'ny mpampiasa mijery ny asan'ny mpiasa rehefa vita ny asa ka noho zany ho avy zay mpampianatra rehetra miaraka amin'ireo personnel amin'ny personnel administratif rehetra hanao fitakina rehefa tena vita ny fanadinana satria tsy misy tsony fa matopatotra amin'izay hoe na hoe zavatra mbola andrasana ty aminay satria ny asanay vita antsakany sy andavana fa eto zay dia mampafantatra hoe amin'ny toam-pianarana vaovao kosa tsy hisy ny toam-pianarana vaovao io raha tsy milamina ny toam-pianarana teo aloha. Handray anjara manontolo ihany koa ny ao anivon'ny LMA ho an'ny fanadinana rahampitso. Hatreto aloha zany ny situation raisinay eto amin'ny lycée moderne Pefilo dia mandray anjara amin'ny examen rehetra zay atao aloha hatramin'izao satria araky ny fampiresanay tao amin'ny monsieur le ministre ny fanabeazam-pirenena dia efa nandeha zany ny accord rehetrarehetra dia tanteranay ny examen fa ny amin'le hetsika natao teo aloha zany araky ny fitakiana zay fa nisehonay reto tamin'ny télé dia efa niraisin'ireo an-tanana zany ny atota taratasinay dia miandry zay hatramin'izao hoe ahoana sy ahoana amin'ny valiny miandry zay valiteny avy amin'ny zareo zany zay amin'izao fotoana izao. Efa vonina amin'ny fanomanana amin'ny fanadinana rahampitso araky ny fanazavan'ny tompon'andraikitra eny amin'ny ivon-toeram-panadinana. Tsy mbola fantatra hatreto izay mpampianatra andray anjara amin'ny fanadinana mandritry ny fanadinana na amin'ny fitsarana ny taratasym-panadinana ao aorianan'ny fanadinana vao iverina ny hetsiky ny mpampianatra araky ny fanazavana hatrany. Mikasika izay fanadinana sy EPE izay hatrany tsy nisy ny olana ho an'ny EPP iray izay natonina tamin'ny androantsina nanaovana fanadihadiana mikasika ny fizarana taratasy fiantsonana ny convocation ho an'ireo mpiadina. Eo anivon'ny iray aman-dreny matetika ny olana ho an'ny ankizy manala fanadinana tahaka ny ranambarany fanazavan'ny talentsikoly iray tsy ampy fahalalana ihany koa ny iray aman-dreny ka mahatonga azy ireo anao mbanjavatra ny fianarana. Gaeton Andrensilavo no mamintona izay. Rahampitso niatrika amin'ny fanadinam-panjakana voalohany ireo ankizy miisa 724 sy 7 manerana ny nosy. Androany nijery ny efitrano hiatrehana ny fanadinana ny mpianatra niaraka tamin'ireo ray aman-dreniny. Ho an'ny sekoly fanabeazana fototra eto amin'ny 67 hektara avaratra tsy nisy ny olana tamin'ny fizarana ny convocation. Satria izay teto izany mianatra maraina sy hariva hiatrehana ilay fanadinana dia afaka ny sakafo ara-dalàna tsara eo ankizy ireo sakafo tena ara-pahasalamana sy ara-dalàna no hoan'ny ankizy nandritra an'izay fotoana izay. Efa milamina tsara daholo ny salle zany dia efa milamina zany koa salle izay tsy nampiasaina androany dia efa voamanay hatramin'ny omaly fa ny salle ny nampiasain'ireo zany dia efa tonga dia efa manomboka anazy zay dia efa milamina soma tsara daholo. Dia ny convocation efa voazara niaraka tamin'ny kit examen izay meny croix rouge. Maro amin'ireo ankizy aty amin'ny faritra iva no sahirana ara-pivelomana saingy amin'ny maha-mpianatra azy tsy maintsy miatrika fanadinana izy ireo. Efa vonina avokoa ny ankamaroany saingy ny fampitaovana ny tsy ampy. Antony mamolava tsy manome lanja ny fampianarana sahirana mitady izay hoanina androany sy ny maro hafa ireo ray aman-dreny ka adino ny fampitaovana sy ny fikarakarana ny ankizy. Nisy araka izany ny tolo-tanana ho an'ireo ankizy misy 900 aka fanadinana manerana ny boriboritany voalohany. Nataontsika androany zany fizarana ny kit d'examen ho an'ny ankizy izay anala CP Rahampitso
dia tao alohan'ny androany moa zany efa betabe ny activité vita tao anatin'izany resaka cours d'appui amin'le CP Rapitso, fandraisana anjara fanatsarana ny cantine scolaire ho an'ny ankizy, fanentanana ny ray aman-dreny amin'ny mahazava-dehibe ny fitezana ny zanaka, tohana ara-psychosocial ho an'ny ankizy sy ny ray aman-dreny izay anana fanadinana Rapitso. Io boriboritany voalohany io zany no ahitantsika ny ankizy tena marefo, ny tokantrano tena marefo ary manana ny isa betsaka indrindra amin'ny olona amin'ny boriboritany rehetra eto Antananarivo, izany hoe 120 ny olona dia ao anatin'ny boriboritany voalohany avokoa. Raha ny fanadihadiana natao, ratsy ny vokatra nandritra ny CEP Blanc ho an'Antananarivo manokana. Tsy nisy afa-tsy ny 570 izany, raha toka 700 ny taona 520. Ny tombo 20 kosa ny isan'ireo mpanala fanadinana amin'ity taona 420 ity, ary antenaina fa ho tsara ny vokatra. Fa raha iverenana ny sehatry ny politika dia niariary nandritra ny tatitry ny 100 andro fahatelo izay nataon'ny governemanta mahafaly androany ny tsy fahombiazana isan'izany ny tsy fisian'ny vokatra izay azo tsapaitanana amin'ny ankapobeny. Tsy nisy ihany koa ny tanjona sy politika mazava, tsy nisy marify ahafahana mamantatra ny hoe hatraizany vita rinona koa ny asa mbola miandry. Tsy vitan'izy ireo ny asa izay andrasan'ny vahoaka aminy. Nitetika azona famatsim-bola hatrany no paikadin'ny fitondrana. Ankilan'izay ihany koa nanambarany filoham-pirenena fa tsy ny vokatra no zava-dehibe haroary ny antsepreny. Dans le cadre des IRR3, le ministère d'État en charge des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement a construit plusieurs petites infrastructures d'assainissement et d'hygiène qui contribuent à l'amélioration du bien-être de la population. Tahaka izany ny amaivany asan'ny governemanta mahafaly tao anatin'ny 100 andro. Tsy fantatra ihany koa ny hoe iza nanao inona noho ny fiovan'ny mpikambana tao anatin'ity governemanta ity. No iraina ny hoe gouvernement de combat, saingy vitsy dia vitsy ny asa mivaingana mipakany amin'ny vahoaka. Raha ho an'ny ministeran'ny mponina ohatra, tsy nisy ny asa mivaingana azony tanterana. Ny foto-drafitr'asa andraisana ireo tsy manan-kialofana sy traboina noho ny loza samihafa nitranga teto an-drenivohitra miisa 570 noho ny lokalikaina saingy tsy mbola tanteraka hatreto. Fananganana toeram-pitsaboana tany amin'ny faritra, lalana rarivato na pavé amina toerana iray, toeram-pidiovana iombonana, cantine scolaire, ireo no isan'ny asa goavana no tanteriny governemanta tao anatin'ny 100 andro ny asany. Ankoatr'izay, tsy nisy ihany koa ny marify ahafahana mamantatra ny asa mbola miandry izay mbola be lavitra ny sy ny asa vita. Tsy mifanaraka amin'ny teny atao ny asan'ny governemanta amin'izao fotoana izao. Ratsorana, ny paikady azona famatsim-bola no imasony ny fitondrana ankehitriny izay ahodin'izy ireo amin'ny hoe financement à base de résultats. Antony nanaovana tatitra tsy nahitam-bokatra misongadina androany. Nanambara ny filoham-pirenena fa tsy ny vokatra ny zava-dehibe. Izao, ataovy mba hitan'ny olona ny asanareo, azon'ny olona mamporisika anareo sy azonareo mifamporisika. Ao anatin'izay ataonareo, mila lay antsointsika hoe visibilité ny olona. Raha hoe ny zava-dehibe nke tsy dia le vokatra e. Fa le ananana izay toe-tsaina izay ao anatin'ny fanatanterahana ny asa. Izay ny tena zava-dehibe. Na ny filoham-pirenena na ny praiministra samy na ny mpiandraikitra raha nanontanian'ny mpanao gazety izay nitaky fanazavana bebe kokoa mikasika ny politika fampandrosoan'ny governemanta ankehitriny. Ratsorana, tahaka ny tsy niomana tamin'ny tatra nataony mikambana ao amin'ny governemanta mahafaly. 3 volana nipetrahan'ny governemanta vaovao, tahaka ny programan'ny governemanta teo aloha ihany no nolazaina fa vita. Tsy nisy ny tanjona napetraka, mazava ho azy tsy nisy ihany koa ny nahafahana namantatra fa misy ny vokatra. Mampametra-panontaniana ny hoe raha ny eto Antananarivo ny tsy nahitana fivoarana tamin'ny asan'ny governemanta, nanao ahoana ny any amin'ny faritra. Mission fonction publique. Sehatry ny toe-karena kosa indray ahina mpiakatra sarandalana ny mpitatitra eny amin'ny tobim-piantsonana noho ny fiakaran'ny vitsolika amin'izao fotoana izao. Fa tsy antoka no ateraka izay fiakarana izay ho an'ireo mpampiasa fiara. Raha ho an'ny mpahay toe-karena kosa ny tsy fisian'ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny varotra solika eto amintsika no antony mahatonga izay vidin'ny dangana izay. Fanadihadiana entiny mianta Randrianaivo. Fa tiantoka miompampana no ateraka ny fiakaran'ny viditsolika ho an'ny mpampiasa fiarakodia. Raha ny teto amin'ny tobim-piantsonana fahasankarana manokana no jerena, ny oatra manodidina ny 4 alina ariary amin'ny viditsolika ampiasainy isaky ny voyage iray ny mpamily.
raha ny lalana Antananarivo Ambositra ohatra gazoalina 7 alina no lany teo aloha, ankehitriny lasa 2 hetsy ariary. Tananarivo Fianaratsoa kosa 7 alina ariary sy 2 hetsy ny lany amin'ny solika teo aloha, ankehitriny mahatratratra amin'ny 2 hetsy zany. Hatreto aloha tsy misy ny fampiakaran'ny sarandalana noho ny fahavitsian'ny mpandeha. Iny moa zany miankina amin'ny tompony andraikitra any amin'ny ATT sy ny anany fa raha ny tena marina raha ny iziran'ny tomobile tokony miakatra ny frais. Ankoatran'izay moa zany fiakaran'ny pneu, pièces madinidinika isan-karazany, menaka. Dia miteraka fahaty ho amin'ny patron indrindra zany. Versement tsy tratra intsony satria miakatra le gazoala nefa ny frais mbola tsy misy fiakarana dia tsy tratra intsony versement. Le fetraikany zany eo aminay mampiasa fiara zany ny tena fetraikany satria ny vola raisinay isan'andro mitovy ihany nefa ny dépense zany mebe eo amin'le vidin-tsoloka. Ny frais zany memidina nefa tsy miakatra. Tsy maintsy akatra ankila ny sarandalana raha toa ka mananika ny 503 ariary ny vidin-tsoloka. Nisy zany fetra zany hoe raha mihoatra ny ataontsika hoe 503 ariary eo angamba zay ny vidina gazoal sy ny gazoal ny soloka fampiasanay taxi brosy dia eo zahay zany no mandray fanapahan-kevitra ary tsy maintsy mampiakatra an'ilay vidin-tsoloka zay tokony hifanaraka amin'izany. Tafiditra ao anatin'izay koa fiakaran'ireo vidina kojakoja fanolo dia raha mahalala ihany koa ny ara-tsy ny lalana zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy kajiana koa ao anatin'izany fampiakarana izany. Ratsahivina ny voalohan'ny volana Jolay lasa teo no niakatra 500 ariary ny vidin-tsoloka. Raha toa ka 793 ariary ny litatry ny gazoal teo aloha, lasa 13 ariary nanomboka ny herinandro lasa teo. 793 ariary ny litatry ny soltan'ny fandrehitra teo aloha ary niakatra ho 703 ariary. Tsy jano eo io fiakarana io fa mbola isy fiakarana manaraka raha nolazain'ny mpivarotra solika ary ahina hahatratratra amin'ny 4 ariary ny vidiny. Raha eo amin'ny tsena iraisam-pirenena kosa eo amin'ny $50 na manodidina ny 7,5 hetsy ariary ny vidin'ny baril iray ary ahitana fiakarana avo efatreny eto amintsika. Ny tsy fisian'ny fananana eo amin'ny sampan-draharaha mpivarotra solika no mahatonga ny vidin-tsoloka mitangana isaky ny miakatra saingy kely ny fihenana rehefa midina ny vidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fa ny zavatra misy zany eto amintsika dia zao ohatra ny tsy tena hoe normal ihany kosa aloha zany hoe miakatra izy dia miakatra be dia midina izy dia midina kely fotsiny sisa zany fa ny zavatra misy zany zao raha ohatra tsika zany ka mijery ny tsenan'ny solika dia tsy dia misy zany le hoe fananana eo amin'ny samy mpivarotra solika. Zany hoe raha jereva zany dia hoe karazana hoe monopole zany io fivarotana solika eto amintsika. Dia ny zavatra rehefa monopole dia ohatra hoe anao zany tompony tsena zany tompony tsena dia ianao zany mavaka manao zany anao zay fitiny tiavanao azy. Dia eto amintsika moa zany mbola tsy misy lalàna amin'ny fehan'izay mbola tsy tena miatra tsara le hoe loi sur la concurrence iny mbola tsy misy tsara zany ny tena hoe fanaraha-maso ny fanjakana amin'izay zavatra zay fa raha ny tena aloha zany dia tsy resy lahatra hoe tokony sondrotra be tokoa izy zany. Ratsahivina efa nanambana ny hampiakatra sarandalana ihany koa ny mpitatitra eto Andrenivohitra rehefa mananika mahery ny 3 ariary ny vidin-tsoloka fiakarana izay tsy zakany sarambabem-bahoaka. Tamin'ny 7 Jona 2024 ny fiakaram-bidy talohan'ity vidin-tsoloka vaovao niatra nanomboka ny volana Jolay ity. Fa manoloana ny olana sy ny zava-mitranga eny anivon'ny sampan-draharaha samihafa amin'ny ankapobeny hetra najoro ara-panjakana ny syndicat nasionalin'ireo mpiasa ny hetra ary nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany. Teboka telo lehibe no imasona ao anatin'izany raha ny fanazavan'ny filoha nasionaly vaovao Rakotondramana Christian. Ny voalohany amin'izany dia ny fiarovana amin'ny lafiny rehetra ny mpiasa ny hetra eo am-panatanterahana ny Adidimasina izay antsoroany man'ny firenena. Ny tanjona faharoa dia ny fijoroana manoloana ny endrika tsirarin'ny rehetra izay mety mianjady amin'ny mpiasa ny hetra. Ary ny tanjona farany dia ny fanatsarana ny sehetry ny asa izay misy ireo mpiasa ny hetra ireo. Mba hahatongavana amin'izany tanjona izany ny SNAIM dia tsy mitsahatra ary voninahitra hamolavola sy hanolotra sosokevitra ho an'ireo ambaratonga pahefana eto amin'ny foibe mpitantana ny hetra ary koa eo anivon'ny ministera.
noho izany dia misokatra amin'ny fifampidinihana ny sinaim ary izay koa ny vahintondrara fomba fiasanay voalohany dia ny fifampidinihana fifampiresahana ary fifanakalosan-kevitra. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray sokatra 720 nokasaina ondrana any ivelany no sarony avy amin'ny mpitandron'ny filaminana teny Ivato ny alahady lasa teo tetsy amin'ny 17 hektara olona 4 no tratehaka niaraka tamin'ny sokatra miisa 100 ny 3 jona lasa teo fiara-miasa avy amin'ny tsara sitrapo no nahatratrarana ireo mpanondrana antsokosoko ireto rem-pirenena ireto fanadihadiana vetrany. Sokatra 100 na fenina ny tadiavana mpandray ho aondrana antsokosoko any ivelany no sarin'ny mpitandron'ny filaminana avy ao amin'ny gendarmerie pirenena. Olona indray no nitondra ireto sokatra ireto izay avy any amin'ny faritra Atsimo andrefana ary 3 lahy no nikaroka mpividy tamin'ny 5,000 ariary ny iray. Teny 67 hektara no nahatratrarana ny tompon'antoka tamin'ny ireto fikasana fanondranana ireto. Tamin'ny faha-telopolo ny volana jona tamin'ny folora maraina dia nisy olona nanome vaovao tao amin'ny section de recherche criminelle fedanana eto Antananarivo zany amin'ny gendarmerie. Ny filazan'izy io dia nisy 67 hektara avaratra andrefana zany misy olona manao trafikana sokatra. Rehefa nandray an'izay zavatra izay zany ny section de recherche criminelle dia nanao ny velam-pandrika rehetra mba ahazahoana an'ireo mpanao trafika ireo ka tamin'ny 5 ora hariva dia tratra tokoa ireo olona ireo nisy olona 4 moa izy ireo tamin'izany. Ny olona iray zany no tompony izay nitondra an'ireo sokatra ireo hitadiavana mpividy mba ho aondrana araka ny filazana. Ankoatr'ireo zana-tsokatra raha dia tamy isa 720 no sariny tao anivon'ny polisy miadidin'ny sistany teny Ivato Maly. Na fenina ary nokasaina aondrana antsokosoko any ivelany. No tanana ponja Vojimaika ireto tratehaka ireto ary noraisin'ny teny anivon'ny TSA na ny sampandraraha manokana piaro sy piahy ny sokatra ireto sokatra tratra ireto. Sehatra ny sosialy tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana azona manamboatra trano ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy eny amin'ireo mpivarotra kojakoja amin'ny fanamboarana trano nefa dia tsy mifanaraka amin'izay ny tsenan'izy ireo isan'izany ny tsenam-by izay fototry ny trano. Mikaela Ramalano manao ny fanadihadiana. Manomboka manangona ireo kojakoja fanamboarana trano ny tsirairay raha ny fanadihadiana natao. Vitsy no manomana vola amin'ny fividianana fitaovana fanamboarana trano isan'izany ny karazana vy atao fototry ny trano. Ho an'ireto mpanao asa tanana ireto miankina amin'ny tsenan'izy ireo ny fividianana tsikelikely ny fitaovana rehetra momba ny fanamboarana trano. Arakaraka ny vola fa hoe mety manana zany azonao izay mpanao asa tanana dia rehefa mba metimety ny tsena dia vidividiana tsikelikely le materiel dia rehefa feno dia atao le tsy dia nanomana be fa kelikely justa kely reto inona moa zany reto cadre reto ohatra zao fidina hitaty. Raha ny ety an-tsena misy karazany maro ny vy afaka atao fototry ny trano na amin'ny fanamboarana trano isan'izany ireto karazana vy maro ireto. Dia ity izy vita sinoa, dia ity koa izy vita sinoa, dia ity izy turki karazany anankitelo. Samy manana ny vidiny izy ireo izay manomboka amin'ny 900 ariary ka hatramin'ny 1,000 ariary mahery. Misy ny vy lava tsy voahodina izay lafo noho izy ireo efa vita amin'ny endrika ilaina amin'ny fanamboarana trano. Misy karazany maro ireo mpivarotra ny fitaovana ety sotry. Raha ny fanazavan'izy ireo miena tsy toy ny tamin'ny 10 taona lasa ny tsena. Ie, amin'izao aloha, amin'izao zao ny fanaovan'ny olona trano zao tsika izao. Nefa tsy dia mandeha aloha raha mihoatra ny tamin'ny taloha. Tamin'ny taloha izay raha maketana ao anatin'ny herinandro in-telo isan-kerinandro izay maketana. Izao zay indray mandeha ao anatin'ny 2 volana. Araka izany tsy misy mahasamaka maro intsony ireo mpanjifa noho ny vidin'ny entana izay tsy mitsahatra miakatra. Saika ireo manambola ihany no mahasamy vidy sy maka maro ety amin'ny mpivarotra kojakoja amin'ny fanamboarana trano. Raha ny fanadihadiana tokony anomana manodidina eo amin'ny 4 tapitrisa farafakely ny olona iray raha toka anamboatra trano. Fa ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao no hitrangan'ny éclipse solaire eto Madagasikara na ny fanakonana ny volana ny masoandro samy ahita izany avokoa ireo faritra rehetra eto amintsika saingy tsy hitovy ny fisehony isaky ny faritra inona hiteraka fahajambana ny fijerena io éclipse io raha toa ka tsy manao ny solomaso voatokana ao amin'izany. Mamintona izay Mimaravaly.
io lanitra mangamanga be ohatran'izao a dia misy quadrature ohatran'izao izy a dia ina ohatran'izao a ohatran'izay izy ohatra hoe tsy atao mazava tsara dia mandeha 500 fois le vitesse io zavatra io a hitanareo iny lasa miakatra ohatran'izay le izy fa ohatra ka hoe tena izy angamba dia io ngamba ny ohatran'io ngamba ny tena dia ohatrohatran'izao zany tompoko le zavatra miandry antsika le io izy a le hoe ring of fire izy izy mitsotrareo azy hoe Ahitra ora 3 sy 13 minitra ny eklipsa na ny fanakona ny volana ny masoandro amin'ny fiandohan'ny volana septambra ho avy izao. Anomboka amin'ny 10 ora sy 7:15 minitra ary farany amin'ny 2 ora sy 7:20 minitra izany. Afaka hitezany avokoa ireo faritra rehetra eto Madagasikara, saingy tsy hitovy ny fisehoany. Any Mahajanga sy Toamasina no mety ahita azy maharitra. Éclipse io a dia en 1er septembre 2016 aty no mitranga dans 60 jours 59 jours zany izy na ohatran'izay amin'izay izy no hitranga dia le izy a aharitra adiny telo mahery premier contact parapatonga any amin'ny dernier contact raha ohatra ka hoe bangiona amin'ny teny tokana hoe inona zavatra fandehany a dia ny volana hiditra eo ampovoany ny tany sy ny masoandro dia ho takona amin'ny masoandro zay le zavatra hitranga dia mahita daholo le raha Madagasikara tsy mitovy ny hita raha Madagasikara Majunga ka hatrany amin'ny Tamatavy misy ohatra lalana zay zavatra inona atao hoe centralité amin'iny a mahita amin'izay le hoe tena be dia be ny takona fa amin'ny sasany a mahita koa fa takona fa tsy ohatra ny any Majunga sy any Tamatavy amin'iny le axe Majunga Tamatavy iny zany a tena isy an'ilay hoe annulaire ny amin'ny sasany a partiel. Mety afaratra amin'ny tsy fahitana ny fijerena mivantana ny eklipsa noho ny tahapahazavana ambony loatra. Misy ny solomaso voatokana hijerena izany tsy manan-kery ireo karazana solomaso natao iarovana amin'ny masoandro. Tsy mbola fantatra hatreto ny vaovao momba ny fizarana ny solomaso maimaim-poana toy ny nitranga tamin'ny taona 2 sy 4 arivo. Atao ampatahotra le izy fa didy kosa ny mampahafantatra hoe misy fiantraikany amin'ny maso raha ohatra ka tsy manao an'ilay solomaso natokana ho ampiasaina rehefa mijery eclipse. Ny fitrangany moa zany raha mijery tsy misy fiarovana dia mety ahajamba izany hoe mihena ny fahitana eo amin'ilay faritra tena manoloana ny maso mihitsiny no tsy mahita. Le tena le vision centrale zany ilazana azy no tsy mahita fa ny amin'ny périphérie ny manodidina ny fahitana zany tsy maninona nefa ny le vision centrale iny ny vision ilaina dia mety izay no fiantraikany raha tsy manao ny fiarovana. Raha tsy ahivina 12 taona laza izay no nisian'ny eklipsa solaire farany ny taona 2 sy 4 arivo. Nozaraina maimaim-poana tamin'ny vahoaka malagasy ny solomaso natokana ho amin'izay. Andrasana kosa ny amin'ny ity taona ity ny mety ho fandraisana andraikitry ny fanjakana. Ny taona 4 sy 4 arivo ny tranga eklipsa manaraka raha ny fahitan'ny manampahaizana. Ny taona 7 sy 4 arivo kosa no isian'ny eklipsa total. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray ny sabotsy lasa teo no ny azo any Cap d'Angle ao Frantsa ny mpilalao tenisy malagasy ao anatin'ny ATMA na ny Académie de tennis malagasy. Anisan'ny toeram-piofanana iraisam-pirenena izay malaza indrindra any Europa. Ny toerana izay ho alehan'izy ireo ny Cap Kids Tour no hiatrehan'ireo folo menada latsaky ny 12 taona. Ankoatr'izay hiatrika ny fiofanana ihany koa ny mpanazatra roa mitondra ny délégation izay ahitana ny aid coach Andriana Fetra Arvony. Fanampanazavina. Anjato tournoi any France zay any Cap-Vert no misy an'ilay toerana. Io andehanana io zany dia centre international izay tarihan'ny Francis Gasquet izay rainy Richard Gasquet izay mpilalao malaza eran-tany frantsay. Dia ny fotoatana ihany zany dia hanao tournoi sy hanao stage mandritsy ny 3 herinandro. Ny raha mahita moa zany ny fahavitsin'ny tournoi eto Madagasikara dia izay nampatonga anay mba voaka kely makatraikevina sy mba hampandroso ny tenisy malagasy. Sehatry ny fanatanjahantena izay hatrany nanakatona ny apaefadalan'ny UEFA Euro 2016 ny fihaonana teo amin'ny France sy Islande omaly. Tafiakatra amin'ny lalao manasadalana ny ekipa frantsay tamin'ny 5-2 teo an'ny Islande, Portugal, Pays de Galles, Allemagne ary France. Ray amin'ireo ekipa ireo no hibata ny amboara amin'ity taona 2024 arivo ity. Hifanandrina amin'ny Pays de Galles i Portugal ny alarobia ho avy izao. France sy Allemagne kosa no hifanandrina ny alakamisy
Ny alahady 10 Jolay kosa no tanterahana ny lalao famaranana. Raha tsy aivina, ny ekipa Espaniola no nandavo ny ekipa Italiana efa taona lasa izay ary nisalotra ny champion d'Europe de football 2012. Izay ihany koa toizantsika amin'ny maresaka avy any ivelan'izay hatrany mafana ny raharaha ao Bagdad amin'izao fotoana izao taorian'ny fampiororona nahafatesan'olona 200 ary olona 200 mahery ihany koa naratra fisaonana 3 andro any an-toerana nanomboka tamin'ity androan'ity vosiketa ho tsy mandray andraikitra ny governemanta raha nambaran'ny mponina ity no asa fampiororona izay nahafatesan'olona betsaka indrindra tao Bagdad tao anatin'ny herintaona famitenana izay eo amin'ny sarin'ny France 24. Tonga mampirehitra labozia ento-mahatsiaro ireo maty tamin'ity asa fampiorona ity ny mponiny Bagdad. Donam-pahoriana ny mponina manoloana ny zavan-tranga ny alahady teo. Olona tsy manatsiny no maty raha ny fanazavan'izy ireo. Tsy mbola nisy ohatr'ity nandritra ny herintaona izay. Tezitra mafy amin'ny fitondrana ny mponina ny Bagdad, voatoratoraka ny fiaran'ny Praiministra rehefa nandalo teny amin'ny toerana nitrangany ny asa fampiororona. Governemanta tsy mahomby sy tsy miaro ny vahoaka ao aminy, izay no averimberin'izy ireo teny an-toerana. Avaozina ny fitaovana enti-miady amin'ny tsy fandriampahalemana raha ny nambara ny Praiministra ny an-toerana. Ohatra amin'izany ny fanesorana ireo détecteur d'explosif izay tsy nahazoana valy mahafa-po hatreto. Manjaka ary miverina ny tsy fandriampahalemana ny an-toerana manoloana ny krizy ara-politika anjakany ny tare roa. Ny iray ny avy amin'ny Mogdad al-Sader, leadership izay lohandohan'ireo hetsika fanoherana ary mitaky ny fananganana governemanta teknokrata. Ny iray kosa ny tarehan'ny Nouri el-Maliki izay mikatsaka mafy ny anongana ny mpandiby azy. Hatreto aloha tsy nisy tamin'ireo governemanta natolotry ny ministra irakiana no neken'ny parlemanta. Mialohan'ny sarahana amin'izao alina izao tompo-kilasy tompo-vavy dia andeha hofitsiana aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androan'ity isaonina ny gazety iverina ny onjam-peo miara-manonja hanampy izany ihany koa ny fahita lavitra izay nitapaka hanohizan'ny mpanao gazety ny fitakiana momba ny lalàna mifehy ny serasera amin'izao fotoana izao. Afaka rovolana kosa no iverina ny matriculation malagasy amin'ilay fiaramanidina A340 izay nampiasaina nanao sidina nakany Europa amin'ny faran'ity volana ity no voalaza fa hanomboka handray an-tanana ny sidina ireo mpanamory malagasy. Tsy mahafa-po ny vondrona Europeana kosa hatreto ny fihetsiketsehan'ny fitondrana malagasy ary mbola maro ny lesoka tokony hoarenina raha ny nambaran'izy ireo. Ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao kosa no ahitany Madagasikara éclipse solaire indray izay aritra ora 3 sy 23 minitra. Izay ihany koa tompo-kilasy tompo-vavy no entina manakatona ny pejy ny fampahalalam-baovao tamin'ity androan'ity ankasitrahana feno ianao izay tsy nisaraka taminay. Veloma tompoko. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna. Magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitres, très sincèrement. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny soca-vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.